faly miarabantsika rehetra izay manaraka an'ity pejy ity. Androany zany dia resaka momba ny séminaire momba ny marketing digital. Dia ny anton'izay satria efa nisy publication nataoko moa fa mbola betsaka tsika no tsy mahazo an'ilay izy dia aleoko natao vidéo mihitsy ilay izy. Mamy ny anarako ho an'izay mbola tsy mahafantatra dia informaticien no entrepreneur ihany koa. Dia ny marketing digital dia anisany nanosika ny asako, nampitombo ny zavatra nataoko izany, nampiroborobo an'ilay izy. Dia izay no antony izarako an'ity izarako traikefa momba ny marketing digital amintsika amin'io 30 avril io. Dia tsy izaho irery ny hanao an'ilay présentation io fa misy namako araka aminahy avy ao amin'ny agence Mayatech. Dia zareo dia spécialiste amina resaka rédaction web. Dia izy zany ny hanampy anahy hanao an'ilay présentation io. Dia hoazavaiko ilay fandehan'ilay izy. Mizara thème efatra ilay séminaire. Dia ny thème voalohany dia ny community management. Inona moa ilay community management? Raha tsorina zany ilay izy dia gestion an'ilay réputation anao eto amin'ny réseaux sociaux. Mbola tsorina ihany dia hoe publicité eto amin'ny réseaux sociaux. Fa misy teknika ilay izy fa tsy atao fotsiny. Ohatra hoe efa fahiantsika matetika zao izany boost izany. Dia mila teknika ilay izy raha tsy izany azo lazaina hoe very ilay vola, diso ny cible. Dia izay zany ny zavatra ianarantsika eto, hoe ahoana no mampiakatra ny notoriété anao eto amin'ny réseaux sociaux, ohatra hoe Facebook, LinkedIn, dia Instagram. Ireo no tena jerentsika. Hijery Twitter ihany koa tsika. Fa en général zany mitovitovy zany ny principe an'ilay réseaux sociaux, misy algorithme hitovizana ilay izy. Dia ao Facebook tsika no tena mifantika satria io no tena be mpampiasa. Dia ho jerentsika mampiavaka an'ilay réseaux social hafa rehefa avy eo. Izay zany ilay resaka community management. Afaka atoroko anao daholo hoe satria matetika rehefa manao conférence dia misy manontany dia ahoana manao les moyens de paiement, aiza mamorona les cartes bancaires, sisa. Afaka atoroko anao daholo zany. Ny thème faharoa dia ny resaka création visuelle. Ny publication amina réseaux sociaux dia tsy dia misy lanjany loatra raha tsisy sary. Dia izay ny antony ianarantsika an'ity création visuelle ity. Tsy hoe hampianatra Photoshop be ianareo fa le principe, le règle tokony arahana mba hampandeha an'ilay hampahomby ilay publication satria misy teknika ilay izy. Mba hampahomby anazy, mba hoe vao mahita an'ilay publication anao ilay olona dia te comment be izy na te hanao réaction be. Izay zany no atoroko antsika ao. Dia raha ihany tsy havitana Photoshop fa omeko astuce nareo dia omeko support de cours rehefa tapitra zany ilay séminaire antsika zany. Izay zany momba ilay création visuelle. Dia hijery ilay site web Canva koa tsika. Ao anaty Canva afaka manao visuel rapidapida tsika. Dia atoroko anareo koa zany izay. Dia tena important be io resaka visuel io satria misy ilay fiteny hoe une image vaut 1000 mots. Izany hoe ny sary zany mila atao tsara be satria ny tena marina ny sary koa zany no tena jeren'ilay olona ilay ao anaty réseau social na tsy fantatro. Dia izay izy vao mamaky an'ilay soratra. Dia misy importance be zany iny sary iny. Izay zany ilay thème faharoa. Thème fahatelo indray ny resaka rédaction web. Dia iarahantsika amin'ny agence Mayatech no resaka an'izay amintsika eo. Inona moa izay rédaction web izay? Ny orinasa rehetra dia azo lazaina hoe mampalahelo ihany raha tsy manana site web satria
Ianao raha manana site web dia ny fieritreretan'ny olona anao dia professionnel kokoa ianao sady sérieux. Izay aloha anankiray. Mitombo kokoa izany ny fijery, ny valeur anao izany raha manana an'iny site web iny ianao. Dia iny koa dia anisan'ny mampiakatra ny lazanao iny site web iny. Lasa mitombo ny visibilité anao. Satria raha réseaux sociaux tsika, raha resaka community management tsika, dia teo amin'ny réseaux sociaux ihany, Facebook, Twitter, LinkedIn sy ny tariny. Fa raha manana site web tsika dia visible partout mihitsy. Ny moteur de recherche ohatra hoe Google. Dia ilay texte ao anatina site web nefa tsy hoe isika ao anatin'ilay séminaire nianatra hamorona site web, fa hianatra hanoratra texte, hirédiger texte ao ana site web isika, satria tsy anjarantsika no micréer an'izay fa développeur no ho an'ny technicien izay, izay mamorona ilay site izay, fa tsika no mirédiger an'ilay texte. Dia izay ny anarantsika ao dia misy teknika be dia be koa ilay rédaction ana texte mombana site web. Misy hoe mijery mot-clé sy ny sisa, be dia be izany zavatra ho resahantsika. Dia ny thème faha-efatra farany dia ny référencement web. Miresaka momba ny site web ihany io. Tamin'ilay thème teo aloha izao tsika nianatra hoe ahoana manoratra texte ao amin'ilay site web. Izao indray tsika hianatra hoe ahoana ny ampitomboana an'ilay visibilité an'ilay site web. Satria raha site web tsisy mahita dia lasa ohatran'ny hoe tsisy dikany ilay izy raha tsisy mahita. Dia izay izany no ianarantsika ao anaty référencement web hoe ahoana no fomba ahitan'ny olona an'io sitenao io. Dia izay izany. Dia izay momba an'ilay séminaire antsika, izay daholo ilay thème. Dia mety aminao izany io séminaire io raha ohatra ianao ka hoe mpanao vente en ligne ohatra, mety aminao io. Na rehefa mpiasa teny ianao dia mety aminao io. Na manana start-up ianao, izany hoe orinasa vao misolitra izany start-up izany. Na orinasa efa niasa efa ela ary ianao, mety ho ety aminao io, satria mety hoe mbola tsy niditra tao anatin'ilay marketing digital ianao, dia mety ho ety aminao io. Na miasa teny ary ianao, mety aminao io. Raha hieritreritra hoe hiasa anaty entreprise ianao dia mbola mety ihany io. Dia izay hanasanantsika rehetrarehetra izany ilay izy. Afaka mbola manontany ao amin'ny MP ihany raha mbola misy tsy mazava. Dia ny fisoratana anarana dia eto amin'ny page ihany. Dia alefa mialoha ilay réservation, ilay participation kely izany. Dia io koa ny tena sarany io resaka web marketing io atao aminay izany hoe ao amin'ny Renfo dia any amin'ny 200 000 ariary ihany. Fa ezahana izany satria fizarana ny atao dia nataontsika an'izay 20 000 ariary izay ilay izy, izany hoe divisé par 10 mihitsy. Dia amin'io fotoana io ihany misy an'izay zavatra izay fa manasa anao ho tonga. Dia ny farany misy attestation ho zaraina amin'io an'ilay mpandray anjara. Dia mahazo attestation izany ianao avy aty amin'ny Renfo sy ny agence Mayatech. Dia mandra-pio ianao e.